La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Luxor, le plaisir du confort. Nulchanao ni fampalalam Vaovao. Efa ny tsara ny fahasalaman'ilay marary ny Covid-19 tany Nosy ny mpitatitra avy amin'ny CCO Ivato tamin'ny iray ora atoandro teo. Sy niova kosa ny antotanisatra amin'ny ora nanaovana fampitam-baovao mivantana io, tsy nisy ny tranga vaovao raha ny tatitra. Ny farana androany, ny fisokafan'ny fitaterana mampitohy ny faritra Nalamanga amin'ny faritra hafa, araka amin'ny fe-potoana nomen'ny filohan'ny Repoblika. Tafiakatra 2.7 ny fiara niainga tetsy Andotapenaka ny andro voalohany sy faharoa ary nananika ny 505 ny mpandeha ho an'ny gare Andotapenaka. Ho any androany, maro no tsy natratra ny fianganaka voatery hijanona eto Antananarivo mandrapatapitry ny 12 andro hamerenana ny fifamezivezena. Isy ny fanadina-panjakana amin'ity taon'ity saingy isy ny fiemoran'ny daty anatanteran'izany. Io no novohitra nandritry ny fihaonan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena androany. Zava-dehibe ho an'ny mpino kristianina mandritra ny herinandro masina ny andro alakamisy. Fotoana izay anisany tokony todiana any amin'ny fitsanganako velona ho an'ny pasika taorian'ny fijaliana. Ary farany eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, vokatry ny fiboana, mitombo ary mihoatry ny 300 ny tany erisetra ao tokantrano any Frantsa. Napetraky ny governemanta taraka izany ny fandraisana vonjimaika, saingy mbola tsy fantatra hatreto ny fahombiazan'izany manoloana io, erisetra miamahazo olona io. Nandindindreo avy hatrany. Miarahaba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy, tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao ny Kolo amin'ity takariva ity ary manasanao ihany koa andro izany hatramin'ny farany. Anboantsika azy avy hatrany, efa mihatsara ny fahasalaman'ilay marary ny Covid-19 ao Nosy raha nitatitra avy eny anivon'ny CCO Ivato tamin'ny ray ora tolakandro teo. Tsy miova kosa ny antotanisa hatramin'ny ora nanaovana ny fampitam-baovao mivantana tamin'ity atoandro ity. Midika izany fa tsy nisy tranga vaovao hafa raha nitatitra voaray hatrany. Miantarandrianaivo no mitondra ny fanadihadiana. Tsy nisy ny tranga vaovao hatramin'ny atoandro tokony tamin'ny iray ora teo. Totaly 3.30 no tratry ny Covid-19. 2.20 amin'izy ireo no mbola tsabony eny amin'ny hopitaly raha toka efa sitrana ny 12. Raha ohatra isika atao hoe tsy misy fambarana aretina nefa mbola misy an'ilay tsimoka aretina, dikan'izay mbola afaka mamindra izany. Ka tsara ho marihana ihany izay hoe rehefa mbola ahitana ilay tsimoka aretina na dia tsy misy fambarana aretina azy dia tsy maintsy mbola araha-maso akaiky ary tazomina eny anivon'ny hopitaly ny olona izay mitondra ny tsimoka aretina ary tsy misy fambarana aretina. Nanamafy ny tokony anarany rehetra ny toromarika hatrany ankilany eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana manoloana ny ady atao amin'ny coronavirus. Misy fepetra kely enke raha vao tsy mitandrina. Ty masky ty ny fomba fampiasa azy dia izao. I masky iny saromana tsara ny orona sy ny vava. Avao no mety havian'ny otrika aretina. Zavatra roa no azo eritreretina. Na lay manao masky ahina amindra aretina satria tsika miresaka hoe misy an'ilay aretina tsisy fisehoana aretina ety ivelany, asymptomatika ozy professeur. Dia iny indrindra dikan'izany miaro ny namanao ianao amin'izay fotoan'izay. Ny faharoa lay ho antsika ho anareo indrindra izay matahotra ny hoe ifindran'ny aretina dia saromana tsara koa zany vava sy ny orona satria eo no idiran'ilay tsimoka aretina raha tsy mitandrina isika. Fa ny mahagaga ange dia izao rehefa iresaka indray le olona vao asorindray le masika dia miresaka izy dia le olona miaino indray koa mitohaka be mihitsy dia ozy re olona iny indrindra ny tena tsy fatao. Ny tena atao zany rehefa iresaka vao mainka amboarina tsara le masika. Raha nitatitra io hatrany efa nihatsara ny fahasalaman'ilay narary mafy tany Nosy.
Hatreto araka izany tsy misy amin'ireo tsaboana no ahitana forme grave na hoe atahorana ny ainy. Izay ny eto Madagasikara manoloana ny coronavirus fa tsy mitaha mitombo kosa ny isan'ireo olona namoy ny ainy vokatry ny coronavirus manerana izao tontolo izao. Mahery ny 7:04 ireo olona efa maty ny ity valanaretina ity hatramin'izay ary firenena miisa 420 no ahitana azy ankehitriny. Arahoary ny fanadidina. Miparitaka manerana izao tontolo izao ny valanaretina coronavirus ary firenena mahery ny 20 no ahitana azy ankehitriny ary 704 tapitrisa no fantatra fa mitondra azy maneran-tany. Hatramin'ny nahitana ity valanaretina ity, mihoatra ny 704 ny isan'ireo olona maty. Ny firenena Amerikanina hatreto no ahitana olona betsaka voan'ny coronavirus izay mahatratra hatramin'ny 7,7 tamin'ny iray ora atoandro teo. Ho an'ny kontinanta afrikanina firenena 220 no ahitana ny valanaretina coronavirus, anisany amin'izany Madagasikara. I Afrika Atsimo no voalohany, aty Afrika ahitana olona betsaka indrindra tratran'ny coronavirus. Maherin'ny 7,7 ireo olona fantatra fa mitondra izany aretina izany, 720 kosa no isan'ny ireo maty ary 590 ireo mihatsara fahasalamana, 7,7 ireo mbola marary. Ao Algeria, miisa 7,500 mahery ireo olona mitondra ny valanaretina coronavirus, mahatratra amin'ny 5,900 kosa ireo maty any an-toerana ary 7,900 ireo mihatsara fahasalamana, 7,100 mbola marary. Algeria araka izany no firenena faharoa aty Afrika ahitana olona betsaka indrindra mitondra ny valanaretina COVID-19. Ny firenena fahatelo aty Afrika ahitana olona betsaka tratran'ny coronavirus kosa dia ny ao Cameroun izay mahatratra hatramin'ny 7,700. Olona 10 kosa no efa matin'ny COVID-19 any an-toerana ary 80 ireo mihatsara fahasalamana raha toa ka 700 ireo mbola marary. Ankoatr'izay, maherin'ny 7,707 ireo olona tratran'ny coronavirus aty amin'ny faritra Afrika. Mitotaly 7,700 kosa ireo maty tao anatin'izany hatramin'ny androany maraina. Raha toa ka 7,700 ireo mihatsara fahasalamana araka ny antotanisana voakaniny teo anivon'ny OMS aty Afrika. Raha tsy ahivina, i Madagasikara no firenena faha 520 ahitana olona betsaka indrindra tratran'ny valanaretina coronavirus aty amin'ny faritra Afrika. Tsy mifidy sokajin'olona ny coronavirus ary mety ho tratran'izany avokoa ny olona rehetra ary tsy mbola misy hatreto ny fanafody mahasitrana tanteraka azy. Ity valanaretina ity ihany koa izay mety mahafaty olona miisa maherin'ny 700 ao anatin'ny 420 ora. Ny fanarahana ny fihibohana sy ny fipetranapetraky ny fitondram-panjakana irery ihany no ahafahana mametra ny fiparitahan'ity valanaretina ity eto amintsika. Makasika izay valanaretina izay hatrany sy manomboka androany nanaovana ny andrana ampiasaina ireo fanafody vita eto Madagasikara amin'ireo marary ny coronavirus amin'ny alalan'ny fanarahan'ny marary sy ireo pikaroka araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika omaly. Ho amafisina ihany koa ny fikarohana atao momba izany. Hetsekilany moa fepetra maro no apetraka hanamafisana ny ady atao manoloana ny fianaky ny valanaretina eto Madagasikara araka ny tafatafa omaly hatrany. Handeha rahantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny teboka lehibe nisongadina nandritra izay tafatafa nataon'ny filoha tamin'ny vahoaka omaly izay. Afaka ataontsika ny manova ny tantaran'ny firenena sy ny tantaran'izao tontolo izao, indrindra ny tantaran'ny Madagasikara. Ny antony dia izao efa nahazo taratasy tamin'ny fa 4 ny volana Martsa milaza hoe i Madagasikara dia manana ny fanafody afaka hoy satria mbola proventsika io zany manova ny hidivana amin'ity valanaretina coronavirus ity. Gasy fanafody teto io zay efa natao teto fa nalefatsika tany ivelany foana hatramin'izay fa manomboka eto zany izy dia notazomina daholo aloha. Ny manam-pahaizana no miasa amin'izy io ary nijery ny lamina sy ny rafitra rehetrarehetra hoentina anasitranana. Araka izany namafisy ny filohan'ny Repoblika omaly nandritry ny tafatafa nataony tamin'ny vahoaka malagasy fa mety hanampy antsika malagasy ny fananana ireo zava-maniry samihafa ho fanamafisana ny ady manoloana ny COVID-19. Misy ny andrana atao amin'ireo marary manomboka androany izay miankina tanteraka amin'ny fifanarahan'ny marary voakasika sy ny pikaroka malagasy eo anivon'ny ministera hoy izy ho fanampianatra ny fitsaboana.
Isy ihany koa ny fikarohana lalina momba izany ary nanamafy ny filoha fa maro ireo vonona efa nometanana amin'ny fanatanterahana izany. Eto amintsika no anisan'ny manana huile essentielle be indrindra maneran-tany ary eto no ahitana ny olona rehetrarehetra na amin'ny ireo produits cosmétiques na ny fanafody hoanina dia eto Madagasikara daholo no miainga izany zavatra rehetrarehetra any. Tsika izany zao dia miditra amin'ny fanandramana manomboka zao satria ny fakafakana tsara jerevana tsara le protocole avy aiza ny atomboka sarotra be ary saripady ty zavatra resahako amintsika ity nefa zay efa niteny amin'ny vahoaka malagasy hoe mangaraharatra any no zavatra ho lazaiko amin'ny vahoaka malagasy. Tenenina zany dia misy firenena hafa te hiara-iasa amin'ny Madagasikara amin'io mijery ary ataony fanandramana fa mintso manantena fa ho hitantsika eto Madagasikara izany zany hoe atao aloha ny fanandramana. Sa eto mbola tsy miteny dia misy indray miteny hoe efa hitan'le mbola misy etape maromaro zany zavatra rehetrarehetra zany fa ny firenena hiara-iasa amintsika zany zao no ho safidianitsika. Ankoatra izay, lamina maro ihany koa no namafisina. Eo ny fametrahana ny loharano, ireo fipetrapetraka eo anivon'ny fokontany sy ny maro hafa, tahaka ny fametrahana base de données na ny mombamomba ny olona rehetra, izay tsy raisina an-tsoratra fa manaraka ny teknôlôjia avokoa. Aorian'izay misy ny fanomezana carte magnétique ahitana code barre ahafahana mandrindra ny fizarana rehetra ho atao. Raha ny fanazavana, tokony ho vita anatin'ny herinandro vita sy ny lamina mikasika izay, manampy amin'ny fanatotosana azy ny famatsiam-bola ny sotrahan'i Madagasikara. Etsy ankilany no tsindriany filoha fa ilaina ny fandraisana andraikitry ny rehetra amin'izao ady amin'ny fahavalo tsy hita maso izao. Ilaina araka izany ny fanajana ny voalaza izay ny fijanonana trano, eo ihany koa ny fanaovan'ny rehetra arivava sy ny maro hafa. Ny farany androany kosa ny fisokafan'ny fitaterana mampitohy ny faritra Analamanga amin'ny faritra hafa araka ny fehimpotoana nomen'ny filohan'ny Repoblika. Tafiakatra 2,700 ny fiara-niainga tetsy amin'ny andotam-penaka ny andro voalohany sy ny faharoa ary nananika ny 500 sy ny 5,000 ireo mpandeha ho an'ny gara andotam-penaka manokana. Ho an'ny androany, maro no tsy nahatratra ny fiainganana ka voatery hijanona eto Antananarivo renivohitra mandrapatapitra ny 12 andro amirenana ny hamerana ny fifamezivezena. Ivrisara no mitondra ny fanadihadiana makasika izay. Tafiakatra 2,700 ny fiara-niainga tetsy andotam-penaka ny andro voaloha sy faharoa. Nafandrom-ponina miazo ny tany aviny mialohany hamerana ny fahafahana mifamezivezy. Nananika ny 505,000 ny mpandeha ary mbora maro zany hatramin'ny androany nanaovana fanadihadiana. Raha nanjaka ny goragora tamin'ny fampanajana ny fenitra ara-pahasalamana ho fitandronany mety ho fiparitahan'ny Covid-19 nandritra ny andro voalohany sy faharoa. Nizotra amin'ny mpilaminana izany androany na dia teo aza ny olana samihafa. Verina Ramsea, tonga dia verina Rempartina reto zavatra. Ayemory any. Reto zao vita kito izy, vita ina dia ivahana fotsiny eo izy. Efa tsotsona micro mbola tsy maheno any izy. Satria amin'izao fotoan'izao zany ny manifold tsy maintsy fenoina. Misy ny anaran'ny olona, misy ny adresiny, misy ny persona contactée en cas d'urgence, dia ny anaran'ny chauffeur sy ny adresin'ny chauffeur sy ny numéro téléphone chauffeur. Dia eo ny fandalovana amin'ny contrôle de départ zany hoe ny fiara zany tsy tokony mihetsika amin'ny toerana misy azy raha tsy feno ireo fepetra ireo. Nefa misy fiara tonga dia hihetsika dia lasa mibahana amin'le fivezivezena. Ny katona tamin'ny 12 ratoandro araka ny fehimpotoana izany ho an'ny gara maki andotam-penaka. Maro mpandeha tsy nahatratra ny fiangana ka voatery hijanona eto Antananarivo mandrapatapitra ny 15 andro hamerana ny fifamezivezena. Ankoatra ireo nanana fahasahiranana tamin'ny fitadiavana ny sarandalana, ireo mpandeha avy any amin'ny faritra hafa tsy maintsy mandalo any Antananarivo mialohany hanohizana ny diny ankamarony. Za avy tany Antsoy. Nefa le aty zao mihidy amin'ny 2,1. Fa zao zay vao tonga taty dia tara zay fidirana aty dia tsy afaka miditra Antsoy. Nefa le bienay avy tany zao aty Antsoy Tamatavy miprezentena aty dia hoe tsy afaka miditra ndray zay fa tsy maintsy zareo avy any amin'ny guichet mitondra ny makany eto ivelany eto tsy vao afaka miditra. Dia tsy maintsy miandry eto Antananarivo mandrapatapitra ny confinement ndray zany. Tsy maintsy mitady ny havana reny zany hipetrahana. Raha tsy havana dia tsy maintsy tsy hay hoe ahoana ny atao fa raha maika hanaingana Antananarivo hiazo ny tany haviany araka izany ny mpandeha, maika hameno ny fiarany ihany koa ny kooperativa.
Ny forona avy amin'izay ny endrika fitaterana tsy ara-dalàna na antsokosoko, isan'izany eny akadimbahoaka sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fampiasana mpanera mitady olona ivelany tompom-piantsonany sy ny fandraisana mpandeha eny an-dalana sy ny maro hafa. Le mpiasa raha vao tapitra ny lera dia mety vavahady dia tenena hoe andana daholo amin'izay mivoaka fa tsisy mahazo mijanona tsony eo. Dia tsy maintsy izay ty avelany miandry an'ilay olona. Efa telefoneny izy hoe rem total izay miandry vaingakaingana. Raha mbola tratrany ilay tomobila fa rehefa tsy tratrany dia tsy compte mody. Ilay izao anankoroa ihany anankoroa ihany izao ny any taraiky. Tratrany tsy mety tomobila izy dia mandeha tongotra. Izay mahataraiky anazy. Dia izay izao ny andrasako eto. Ampifezana ny mety ho fianaka ny valanaretina ny fipetraon'iraisana manomboka amin'ny fanasana tanana. Ny fandraisana ny maripanatra amin'ny fanajana ny elanelana ray metatra. Saingy ho zava-poana ihany izany raha tsy ny rehetra no miara-mientana amin'ny fampanajana ny fepetra sy ny toromarika samihafa. Fa makasika izay fitaterana izay hatrany dia mitohana ny fifamoivoizana tamin'ny lalam-pirenena iazo ny lalam-pirenena faharoa omaly vokatra izay fiara maro anjatony amonjy ny fodiny izay noho ny teo ihany koa ny fanaraha-maso ara-pahasalamana tsy maintsy atao ho an'ny mpandeha sy ny mpamily tsirairay avy. Nisy araka izany ny ayasy ny debiteby ary nisy ihany koa ny fitarainana nataon'ireo mpandeha manoloana ity tranga ity. Andeha hoaraitsika ny mahakasika. Tonga an'io zany araka ny lalàna napetraka anareo tompon'andraikitra zany tsy maintsy verifiena tsiraikaraika. Dia soragna ndraika zany zareo tompona amin'ndraikitra napetraka ny fanjakana fa magnatanteraka antsakany sy andavany. Fa le fahataragna zany ny tegna problème. Andeha hoizy nareo io? Izay zao mandeha monjy ambatin-dazaka. Hatramin'ny firy nareo fa teto? Tamin'ny folo zay nanomboka teto. Folo maray? Mbola tsy afaka. Inona mety antony mahatonga nareo mbola tavela eto? Raha fahitana anazy aloha ohatrany ela be ny fiasan-jareo e. Dia tokony hoe mba hoe nalefanjareo aloloha koa zany le izy tokony hoe anampitombona le olona le mpanao an'le test keo. Mijaly tsy sakafo hatramin'ny maraina zay taketo foana. Nanomboka tamin'ny valo mandraina sakafo sy ny zaza tsy mihinana kosy lany aketo foana. Tsisy jusque zao andro hariva zao nefa mbola aketo foana mandro afaka zao ny andro ake zao. Inona le tena mahataraiky anareo eto? Test zany hono zareo nefa test karaha maripana foana jerena tsy hainao hoe test karakory. Ela be nefa vao tapitra le tomobile ray nefa zay efa 4 tomobile taketo foana. Le mpanao visite zany sy ampy zavatra anaovana visite zany tena marina tokony ampina satria rahampiso zao raha ohatra hoe mbola sy tafavoaka zany reka tonga eto androany reka miala maraigna mbola mitrobaka be tsy vita amintsia hoe telo andro zany fivoan'ny tomobile fa mety hoe agnaty 7 jours misy zany vao tafavoaka ny tomobile tokony atao hoe 3 jours satria taraiky be zany le fanaovana test satria sy ampy le fanaovana test tokony mila ampina. Dia mangataka anareo zany mila fanampiana be dia be indrindra amin'ny fanaovana test mba hampaingana le fomba fandehana an'ilay olona satria eto zao na niala tamin'ny maraina mbola tsisy zavatra nohanina misy ne vao viva zany vidinao miakatra amin'ny 3 arivo vao viva zany nefa vidinao 2 arivo lehibe io andavanandro miakatra be vidinao tagny mofo gâteau sy ny sisa amina resaka yaourt vidinao 500 miakatra arivo zany hoe miafatra avoeny misy zany ny vidiny zavatra zay tokony mba hohaninao nefa tegna mody lavitra be tsy afaka mividy an'izay satria lafo be le raha sy maintsy misisanao amin'le zavatra tokony vidinao. Efa nisy moa ny fepetra noraisy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny faritra Atsinanana amahana izay olan'ny fitohanana any Toamasina izay fa mitohy hatrany kosa ny fanohanana ny fikambanan'ny teratany indiana eto Madagasikara ny mpiray-tanindrazana ao anatin'ny ady hatrehana amin'ny fiadinan'ny fianaka ny valanaretina Covid-19 isan'ny tsy adinon'izy ireo tamin'izany ny fanampiana ireo voafonja maro eto Madagasikara. Ivrisara no mitondra ny fanadidina. Mitohatra ny fanampian'ny fikambanan'ny teratany indiana ny sokajin'olona marefo sy ny maro hafa anatin'ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 taorian'ny fanampian'ireo olona manana fahasembanana. Angadra anivony toeram-pamonjana maro nanohizan'izy ireo ny asa sosialy ho fanampiana ny mpiray-tanindrazana. Tondra zahay 5 tonnes de riz, 100 cartons de savon, 600 flacons de gel désinfectant, 200 seaux en plastique, 200 bassines en plastique, 200 timbales en plastique, 100 cuvettes, 150 grammes de papier photocopie, azo pesaina ny amin'ny tribunal na amin'ny ministère
izy ity zany fanampiana kely fanomezana tanana ho an'ny namantsika. Mariky ny fiarah-mientana amin'ny ady atao amin'ny valinaretina Covid-19, ny tantsoroka hoentin'ny fikambanan'ny teratany indiana eto Madagasikara ny voafonja sy ny mpisehatra amin'ny asa pitsarano. Eo ihany koa ny fitsinjovana ny mpiarabely indrindra ny sokajin'olona marefo amin'ny fisian'ny valanaretina toy izao. Fonja sy ny famonjana dia fampiarana ny lalàna fa ny maha olombelona azy ireo kosa dia tsy midika mihitsy hoe rehefa tonga ny fotoana tontony dia natao ho adino izy ko lasa zanak'alavaka dia zao fihetsika ataonareo zao dia manamafy olona aloha ny ataontsika hoe fitiavan-tanindrazana fa ihany koa fampisehoana fa misy toetsaina ambony amin'ny maha olombelona dia ny fitsinjovana any madinika sy ireny olombelona ireny indrindra ka nahozy ianareo hoe kely tsia fa ilay fitiavana sy ilay fahatsapana izay adiko izay dia tsapanay fa tena zava-dehibe tokotrany any. Androany araka izany no natolotry ny fikambanan'ny teratany indiana eto Madagasikara tamin'ny fomba ofisialy ny fanampiana. Izay notron'ireo filohan'ny fikambanana 5 anatin'ny communauté indienne sy ny avy eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana, izay notarihan'ny minisitra tompon'andraikitra. Hita taratra amin'izao fotoana izao araka izany fa maro ireo mifanome tanana ireo sehatra miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana amin'ny fanampiana ny mpiarabelona amin'ny ity ady atao amin'ny fiparitahan'ny ny valanaretina coronavirus ity. Nisy ihany koa ankoatr'izay ireo sehatra maro nanantanteraka izany tamin'ity androany ity. Henri Florien no mitondra amintsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Fotoan-dehibe ahitana ny tena fitiavan-tanindrazana marina ny vanim-potoana lalovan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Araka ny antso nataon'ny filoham-pirenena manoloana ny ady amin'ny valanaretina coronavirus. Nanolotra fanampiana ho an'ny governorana Analamanga ny orinasa tsy miankina iray ho fanampiana ny mpiarabelona. Nandray izany ny governora ary nanamafa ho atolotra amin'ny mangarahara ireo vahoaka izao fanampiana izao ary izay marefa ara-pivelomana no hisitraka izany. Ny nataonay amin'ity manko dia ireny akany, ireny fitaizana zaza sahirana, ireny ray aman-dreny lehibe, zokiolona. Ireny zany no tena ho amenay an'ilay fanampiana. Zany hoe tonga dia mba tena any amin'ilay tena olona tena mila azy mihitsy zany no ampena. Amin'izay tsy misy ny eritreritra hoe sao dia tsy tafapaika any. Ary izany zany ary efa misy koa ireo anareo mpanao gazety ho eritreretinay koa antsony nareo mpanao gazety zao fahasairana mahazo zao dia anome fanampiana anareo mpanao gazety koa izay. Nisitraka fanomezana avy amin'ny orinasa Ambatovy ho fanampiana ny mpiarabelona ihany koa ny teo anivon'ny Kaomin'Antananarivo renivohitra androany. Zava-dehibe ny fifampitsinjovana tahaka izao raha ny nambaran'ny ben'ny tanàna. Androany zany ny orinasa Ambatovy namaly ny fiantsony ny sapeur pompier any Antananarivo. Fantatrareo moa fa isan'andro ny sapeur pompier zao dia manao ny désinfection eran'ny tanàna na ny lalana zany na lalakely na ny tsena ary mila fitaovana izy ireo mba hiarovana anazy. Ka dia nisy fiantsona nataonay tamin'ny orinasa Ambatovy ary hitanareo io fitaovana izay tafarany ho an'ny pompier mba ahafahany zareo manatanteraka ny asa. Fisaorana indrindra amin'ny orinasa maro moa ny fanampiana efa nomeny orinasa Ambatovy ahafantatra fa mbola eo foana izy rehefa tena ilaina zareo. Fa ankoatr'izay, mpianatra manodidina ny 700 avy amin'ny faritra Sofia tsy afaka nody any amin'ny toerana misy azy ka nijanona eny anivon'ny trano fonenany eny amin'ny Université d'Antananarivo no notolorana fanampiana avy amin'ireo ray aman-dreny avy any an-toerana ho famalina ny antso nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny fifanomezan-tanana. Io araka ny teny filoham-pirenena izay ny antso ny olo tsara sitrapody jiaby eto maneran'i Madagasikara mba hanolotanana mba hanampy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana dia namalan'izany antso izany zahay. Satria efa be moa efa vita ny fitondram-panjakana ary isorana mihitsy ny filoham-pirenena sy ny gouvernemanta izay tarita fa hatramin'izao azo lazaina hoe fa tsy dia misy problema loatra zany le fitatana n'io krizy ny valinaretina io. Dia mazava ho azy amahantoko zahay amaha olo-pirenena zahay zay mahatsapa fa misy problema eo anivon'ny fiarahamonina amin'ny fandalovan'ity aretina ity tsy maintsy nandray andraikitra zahay. Mpisehatra maro samihafa amin'izao fotoana izao no mifanome tanana ho fanampiana ny mpiarabelona amin'izao vanim-potoana mafy sy sarotra lalovan'ny firenena izao.
fa efa tafatsangana ny anivon'ny fokotany amin'izao fotoana ilay komiti loharano araka ny fanentanana nataon'ny filoham-pirenena. Zava-dehibe hoe ireo olom-pirenena ny fananganana ity komiti ity ho fampiarana ny fitantanana mangarahara miainga eny fotony ialana ihany koa amin'ireo olana misy tatoato eny anivon'ny fokotany tsirairay avy eny. Henri Florien no mitondra ny fanadihadiana. Efa hita sy vonina teny anivon'ny fokotany maro samihafa ary nisy izay efa nanolotra izany teny amin'ny lehiben'ny distrika nanomboka omaly. Ireo analan'olona andrafitra ilay komety loharano eny anivon'ny fokotany tsirairay avy raha ho an'eto Antananarivo renivohitra manokana araka ny fanadihadiana natao tamin'ity androany ity. Ny fanoloran-tena avy amin'ny olom-pirenena eny anivon'ny fokotany no hitataratra tamin'izany raha ny fanazavana. Listin'ny loharano dia efa vita maly ilay eto fokotany tsara be dia efa lasa ny amin'ny chef district dia efa lasa koa ny amin'ny délégué. Ny olona mandrafitra azy dia be samihafa ary olona manana ny izara misy azy daholo daholo hatramin'ny polisy hatramin'ny manam-pahefana hatramin'ny tribunal sy misy daholo ao dia nefa lany efa nay ny lista enina quartier telona eto aminay enina quartier miaraka ny komity enina izay miaraka ny président tena volontaire betsaka. Ary efa nazavaina amin'ny asa atao satria araka ny kabany filoham-pirenena dia reny daholo ny zava-misy. Fananganana an'ilay izy moa zany natao par secteur, zany hoe misy 6 zany misy any secteur eto aminay dia ireo nakana olona enina zany mandra-pahatonga 1 ka hatramin'ny 9 dia ireo indray nefany nakana olona 5 dia manampy azy zany enina natao eo amin'le mpandrindran'le secteur. Fananamafy ankilan'ireo olom-pirenena fa ny fananganana ity komiti ity no andravona ireo disadisa mahakasika ny fizarana ny fanampiana eny anivon'ny fokotany ary zava-dehibe ny fametrahana izany. Tiako hazavaina rehefa mandeha amin'ny fahamarinana matsapa an'izao zavatra misy amintsika eto Madagasikara zao dia tsara mihitsy ny sin'le fepetra amin'le komiti ohatran'izay. Fa dia miderany fitondrana malagasy azy zany karaha tena hoe miasa amin'ny fo rehetrarehetra le olona apetraka ao miaraba makatelina makasitraka. Mazava-dehibe an'ilay izy zany tiana itenenina hoe tsy tokony mila maka olona avy any ivelany zany ilay olona tena atokisana ampazava be an'ilay mangarahara zany olona hoe tsara sitrapo zany hoe tena olona tena atokisana eo an-tanàna zay zany mazava-dehibe an'ilay izy zay ny ilaina amin'ilay izy zany. Ilaina zany satria zavatra amin'ny fahamarinana foana zany ny ilaina amin'ny fiainana dia izay ny ilaivana an'ilay izy. Ny zava-dehibe an'ilay loharano zany satria mampiova an'ilay zava-misy any fokotany satria teo aloha nisy olana amin'ny fokotaninay. Ilay olana teo aloha zany misy an'ilay fizarana io dia nalaina daholo ny photographe-panondron'olona rehetrarehetra dia rehefa nalaina ilay izy dia lasa soloina zareo anaran'olo ka fa ilay izy fa tsy ilay tompona karafanondro hijanona an'ilay trano an-trano dia mba mandeha amin'ny fahamarinana sy mangarahara zany ilay izy. Ilaina mihitsy le loharano satria raha eo fokotany misy anay fotsiny zao tonona tsy tonany anarany fokotany misy anay zany ko dia tsy mety. Fa le eo amin'ny fizarana zany misy ny trano an-trano zany ka tsara mihitsy zany ny anaovana an'le loharano. Asa fanoloran-tena ho fandaminana zava-misy eny anivon'ny fokotany araka izany no endreketan'ireo olona mandrafitra ny komety loharano ireto indrindra fa ho fanatanterana ny fanamby napetraky ny filoham-pirenena. Raha ny fantatra tamin'ity androany ity ny fotoana farany nahafana nanoratra anarany teny anivon'ny fokotany ary atolotra ho an'ny lehiben'ny distrika izany ho an'ny andro ny rapitso ho an'ireo fokotany izay mbola tsy navita izany. Maresaka avy any amin'ny faritra natomboka ny fizarana takombava ho an'ny mponina ao Tomasina ahafahana miady amin'ny fiparitahany valanaretina coronavirus. Tonga tany an-toerana ny ministry ny mponina sy ny ministry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana ireto farany izay nanentana ihany koa ny mponina hanaja hatrany ny antsakany sy andavany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Andeha ho arantsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Natomboka omaly tao Tomasina ny fizarana tapombava maimaimpona avy amin'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara.
Tapimbava vita malagasy misy 5 alina no nizaraina maimaim-poana ho an'ny vahoaka ny Tomasina omaly maraina. Fa mpanantenana izay nataon'ny filohan'ny repoblika hiadiana amin'ny fiparitahan'ny valanaretina koronavirus. Tao bazary kely manoloana ny fiangonana advantista sy ny teo amin'ny gare routière Tanambao-Sainko no nanomboana izany. Voalaza ny manam-pahaizana moa zany fa ny fitondrana ny kasibosha dia aro lehibe ho an'ny isam-batan'olona. Dia izay zany mbola any an-tanana hatrany atsika mponina indrindra fa atsika vahoaka ny Tamatavy ho an'izay efa manana zany dia mba tsy atao ampirimina an-tragno akany foana izy io zany ajariana an-tragno agny fa tegna petao. Ary izy igny zany tegna lamba azo sasana fa tsy le karan'le avy amin'ny dokotera le 3 adiny dia efa lany ny fanafody fiarovana aminazy. Fa igny ndraika zany dia manjary sasana raha vao maloto zany. Ka ataovy zalahy izy igny satria nameny filoham-pirenenantsika fitiavany antsika mba tsy hovoany zany aretina zany. Tokony ampiasaina araka ny tokony ho izy araka izany ireny takombava ireny ahafahana miady amin'ny fiparitahan'ny valanaretina. Nanentana ny tsirairay ihany koa ireo minisitra anaraka ny tsakany sy andavany ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra. Dia tsy hoe tsy adino fa efa manentana foana ny ministera amin'ny alalan'ny ekipa ary koa ny filoham-pirenena mihitsy efa nanentana mila manasa-tanana foana tsika amin'ny rano madio sy savony ka izay mahatonga ny anay miritsaka ety fotsiny ao anatin'izay fampatsiahivana an'izay resaka fanasana tanana tazo. Mbola itoy ny fizarana takombava ao Tomasina ary ezahana hampiasa izany avokoa ny olona tsirairay avy. Verina eto Antananarivo renivohitra isika dia hoarahintsika tao anatin'ity horonan-tsary manaraka ity ny zavatra niseho tamin'ity androany ity tamin'ny toerana sasantsasany teto Antananarivo renivohitra. Teo ihany koa nisongadina tamin'izany ny fanentanana nataon'ny olo-mpitandro filaminana ireo olom-pirenena. Henri Florien no mitondra amintsika izay.
Zay mahakasika niny famelohan'ny anoizatsika ny fampalalam-baovao dia isento kely amin'ireto dokavarotra ireto isika aorian'izay vao iresaka ny vaovao mahakasika ny fanabeazana ara-tsaina fa indrindra ihany koa ny fanabeazana ara-panahy amin'izao alakamisy masina ny andro izao eo ihany koa ny maresaka avy any ivelany ndahary. Nouveau, avec Mour International, gardez le contact avec vos proches à l'étranger. Bénéficiez de 15 minutes d'appel à l'international pour seulement 5000 arrières TTC. Offre valable 24 heures. Tapez le dièse 322 étoile 52 dièse. Fepetra iarovana amin'ny coronavirus, fadio ny mikasika ny vava amin'ny tanana, na mikosikosoka maso, na mikasika tarehy. Alaviro aminao ny coronavirus, arao ny fepetra. Cool TVFM, miaraka aminao. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Ny lafiny fanabeazana sy ny fampianarana no anoizatsika ny fampalalam-baovao isy ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ny ity taona ity saingy isy ny fiamoran'ny daty io no nivohitra nandritra ny fiaonan'ny ministry ny fampianarana ambony sy ny teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tamin'ity androany ity anton'izany ny zava-misy iainana eto Madagasikara sy ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana. Henri Florien no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Manoloana ny valana retina coronavirus eto amintsika, maro amin'ireo ray aman-dren'ny mpianatra no miahiahy mahakasika ireo fanadinam-panjakana maro samihafa eto amintsika. Ny vory sy ny fampidinika teny anivon'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-siansa sy ny fiadanana tamin'ity androany ity, ny teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony ary ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Ny Kando mahakasika ireo daty ny fanadinam-panjakana amin'ity taom-pianarana ity. Nanamafy ankilany teo anivon'ny ministera ny fampianarana ambony fa hisy ny fanadinana baccalauréat sainga hemotra amin'ny fotoana mbola sy voafaritra noho ny toejava-misy amin'ny fotoana izao, ny fotoana natanterahana izany. Izy toraka zany ihany koa ny fanadinam-panjakana hafa sainga tsy mbola voafaritra mazava ny datin'andro anatanterahana izany raha ny fanazavana. Tiako ny mampafantatra ny mpiarabelona rehetra eto, mampafantatra antsika rehetra ny ray aman-dreny, indrindra fa ireo mpianatra na mpiadina izay voakasika n'izany fanadinana baccalauréat zany. Eo koa ny mpianatra amin'ny anjerimanontolo rehetra fa tsy misy an'izany taona fotsy izany amin'ity taona ity ary tsy maintsy hisy ihany koa ny fanadinana baccalauréat. Voadinika tato ny mety androsoana amintsika arakaraka ny fivoarany tia krizy sanitaire eto amintsika ity moa na krizy ara-pahasalamana, arakaraka ny fivoarany lay fiparitahany lay aretina sy miankina amin'ny fahaizantsika mifehy azy no andiniana sy androsoana indray mandeha amintsika mety ho daty vaovao na tombatombana amin'ny daty andefasana sy andrindrana ny fanadinana baccalauréat indray. Hisy fiovany sy fiemorana araka izany ny daty fanadinam-panjakana rehetra amin'ity taona ity. Raha tsy ahivana
Ny fito ambin'ny folo aogositra hatramin'ny 1 aogositra izao no saika ho tanterahana ny baccalauréat ho an'ny enseignement général sy ny première série ho an'ny bac technique. Raha toa ka ny 4 aogositra hatramin'ny 17 aogositra indray kosa ny deuxième série ho an'izay bac technique izay. Mety hisy fivoana araka izany ireo daty napetraka ireo raha ny fanazavana. Raha ny zava-misy ankehitriny any ivelany no foanana ny baccalauréat ao Frantsa ka ireo noty azon'ny mpianatra mandritra ny taom-pianarana no atambatra anombanana azy ireo. Lafa vaovao hafa azo lazaina fa maro toerana ny sandan'ny ariary atao anatin'ny 3 volana voalohany ny taona 2024 ity. Raha toa ka nidina ny sandan'ny ariary ny voalohan'ny volana Avril lasa teo raha oharina amin'ny euro miamahazo vana miamahazo aina izy amin'izao fotoana raha ny fanadihadiana natao. Miantarandrena ivo. Manodidina ny 4,000 ariary ka hatramin'ny 7,000 ariary ny euro tao anatin'ny 3 volana voalohany taona 2024 ity. Nanisy aza ny fiovaovan'ny sandan'ny ariary amin'ny ankapobeny azo lazaina fa maro toerana izany ankehitriny ary tsy nahitana fiovana firy oharina ny sandan'ny taona lasa hatreto. Ny fiandohan'ny volana janoary 2024 2,400 ariary ny euro. Ny andanjy izany ary nananika ny 7,000 ariary ny 17 janoary teo. Nahazo aina kosa taorin'izay ary taty amin'ny faraparan'ny volana janoary lasa 4,000 ariary teo eo ny euro. Ny andanja indray avy eo izay nananika ny 10,700 ariary tany amin'ny 12 ny volana martsa teo. Niovaova ary amin'izao fotoana izao izany hoe raha ny tatra navoaka ny Banky Foibe Madagasikara ho an'ny 7 ny volana aprily teo 2,77 ariary ny euro. Lafin'ny finoana zava-dehibe ho an'ireo mpino kristiana ho an'ny mpino kristiana mandritra ny herinandro masina ny andro alakamisy fotoana izay isan'ny itodiana amin'ny fitsanganana govelona ho amin'ny Pâques atao ny fijaliana. Abraham Randriamanana no mitondra ny fanadihadiana. Miditra amin'ny andro faha-efatra ao anatin'ny herinandro masina ny mpino kristiana ho an'ny androany alakamisy na ilay antsoina hoe alakamisy masina. Fotoana io izay iomanan'ny kristiana rehetra amin'ny fitsenana ny Paska. Araka izany, ilaina ny manana ny toe-po mitodika amin'ny fahavelomana indray aorian'ny fijaliana amin'ity alakamisy masina ity. Araka ny mahazatra moa rehefa miditra alakamisy masina ohatr'izao dia atao hoe miditra ny atao hoe tridium pascal filazazany hoe atelonandro fankalazana ny Paka zany alakamisy ny zoma sabotsy rehefa dia ny lahady ny tena fankalazana. Dia ny toe-po zany dia izay ilay mifantoka amin'ny hoe makany amin'ny nandalo fijaliana dia makany amin'ny fitsanganako velona. Fijaliana izay manjo ny olona rehetra sy tebiteby sy nijaly ity zany tsika dia miditra anatin'ilay fijaliana Jesosy Kristy koa. Nefa ny araka ny finoana kristiana zany dia izao eo amin'ny tantaram-pamonjena mihitsy ary hita mazava be ao amin'ny bokin'ny Apokalipsa dia ny hoe tsy teny farany akory ny fijaliana na ny asoparan'ny satana sy ny demony fa Andriamanitra ny teny farany. Noho izany misy ny atao fitsanganako velona dia izay toe-po izay hoe tsika miady amin'ity aretin'ity hoentina mbavaka ilay izy mifotsika manontolo miaraka miombona ao anatiny fa misy foana fitsanganako velona. Ankoatra izay vokatry ny valana aretina coronavirus, misy ny lamina napetraka amin'izany fankalazana ny andro Paska izany, kanefa tsy mahasakana mpino kristiana iombona hivavaka ny tsy fafana miditra ny trano-piangonana. Dia tsika moa misy an'ity zavatra mitrango ity zany izay manakana ny olona tsy ho any am-piangonana ary io tena iombona ny eran-tany io satria ny Papa François dia ny tena izay mihitsy satria na ny liturgia ankalazana amin'ity dia miova fa tsy ohatran'ny isa-taona izay navoakany mihitsy ny avy ny Vatican hoe reto ny fipetrahana atao amin'ny fankalazana ny liturgia. Dia ny zava-dehibe ngamba dia hoe samy mijaly any an-tranontsika mantsy satria izay ilay hoe confinement ilay tsy mivoaka ny trano zany ary miombo-po amin'ny vavaka izay atao amin'ireo karazana ainao manjery izay mandefa vavaka na solona masina io na fotoam-bavaka izay hita ao anatin'ny FFKM zany dia arahantsika ireny dia miombo-po amin'irentsika mianakavy satria izay ilay zava-misy aloha ary mankahery satria tsy maintsy misy foana ny fandresena satria Kristy miaraka amintsika izy efa niteny efa naresana izao tontolo izao Raha tsy ahivina ny alahady ho avy izao ny andro ankalazana ny Paska ho an'ny kristiana maneran'izao tontolo izao. Ny Paska izay fankalazana ny tsanganan'i Kristy tamin'ny maty ho famonjena ny zanak'olombelona.
Mahakasika izay hatrany fa eny amin'ny tsena kosa niakatra avokoa ny vidin'ny vorona eny an-tsena indrindra amin'izao ankatoky ny fetin'ny Pasika izao. Isan'ny antony mahatonga izay fiakarana izay ny fitsaran'ireo fitateram-bahoaka fangalana ireo vorona ireo any ambanivohitra. Tiana Rajimandrisy no mitondra ny fanadihadiana. Akoho amam-borona no laoka mafilotra fanaon'ny ankamaroan'ny Malagasy rehefa fetin'ny Pasika. Saika ifandrombahana ireo akoho, gana sy gisa manerana ny tsena. Tsy takaizany anefa ny tamin'ity taona ity. Zara raha mahalafo vorona ireo mpivarotra ao anatin'ny iray andro, matsiaro matsiantoka tanteraka izy ireo. Matahotra an'ity aretina coronavirus ity ny olona dia tsy metsena. Tsisy tsena mihitsy roa ny lafo androany dia telo dia nefa ny sakafo androany dia tena ohatra matiantoka mihitsy zany zay zao. Satria zay lafo lany ambany maso-karena ary. Nahita-piakarany avokoa ny vidin'ny vorona eny an-tsena. Raha ny akoho gasy tafakatra hatramin'ny 2,00 sy 2,00 ny vidiny amin'izao fotoana izao. Lavitra ny toerana angalan'ireo vorona ka voatery manofa fiara ireo mpivarotra. Lafo zao ny akoho tena lafo mihitsy hatrany ambanivohitra. Zao koa nga ianao tsy mahazo akoho mihitsy zao raha tsy mandeha manao location automobile mihitsy ny andehanana maka an'ireny any. Don zao toy ny akoho lahabe toy zao mbola 110 zany no akana azy any. Dia ny akoho vavy koa zao zany ohatran'izany ihany koa ny akoho vavy ihany koa. Tahaka izany ihany koa ny akoho fakana nofiny manodidina ny 4,00 sy 1,00 ny vidiny iray. Ho an'ity mpivarotra ity, nitava tamin'ny mpanao gazety, mbola tsy nalafo mihitsy izy androany. Tsisy tsena 80 dia hatramin'ny frais parapatonga aty zany miakatra ny dépense. Enina farafahakeliny ny vola mila omanina ho an'ireo tokantrano maniry ny andro gisa amin'ny fetin'ny Pasika. Vitsy anefa ireo manana hoenti-manana hividanana izany. Manampitrotraka ihany koa ny fihibohana noho ny valana aretina coronavirus. Tena tsy dia misy mihitsy ilay tsena azo ilay ampitahorin'ilay aretina ilay olona dia amin'ilay arabola koa ary somary malitility posikena amin'ilay tsy fantatra na mbola hitovy volana ilay fihibohana na fihibolana. Hoe amin'ny 300,000 eo zany 350,000 zao ny ray. Tsara raha malafo ray isan'andro na roa fa tena tsisy mpividy mihitsy. Mandidina ny 4,00 sy 1,00 kosa ny vidiny gana. Sahiran-tsaina noho ny fahavitsin'ireo mpividy ireo mpivarotra. Tsy maintsy mody anefa izy ireo mialohany amin'ny 12 ora atoandro ho fanajana ny lamina sy fepetra napetraka. Tapakandro amin'ny 2,20 dia varava ny tsena. Ravahan'ny polisy ny maramila. Ny gana zao eo amin'ny 80,000 eo. Tona aloha zao ety manodidina n'Antananarivo ihany satria ilay lalana zany tapaka ny any ambanivohitra. Ohatra hoe Ambohitrimanjaka, any Amamba rehetrarehetra iny zany any makandreny. Na dia eo aza ny fitadiavana mahazaka maniraka, miezaka hatrany ireo mpivarotra manaraka ny lamina rehetra. Ny mpitandro ny filaminana rahateo efa tazana iny rehetra eny mandray ny andraikiny, manentana ny olona hamonjy fodiana rehefa inzay mipaika ny mitatao vovonana. Fa manoloana ny fihibohana izay tsy ahafahana maro mandeha any am-piangonana amin'izao fotoana, maro ireo olona misafidy ny hampiditra hira-pivavahana amin'ireny fampidirana hira sy horonan-tsary ireny. 5 amin'ireo hira 20 no hira evangelika hampidirin'ireo mpanjifa raha ny fanadihadiana natao. Nela Ranevson no mitondra ny fanadihadiana mahakasika izay. Tsy ny olona efa nahazo taona ihany no misafidy ny hampiditra hira evangelika manoloana ny raharaha lalovan'ny firenena amin'izao, fa eo ihany koa ireo tanora. Nilaza ny tanora Sendranay fa ilaina hoy izy ireo ny fiainoana ireny hira-pivavahana ireny amin'izao fotoana izao, ahafahana mamerina indray ny finoana sy ny fanantenana ary indrindra ny fitiavana. Izy ireo izay nisafidy ny tsy hiseho endrika. Nanamafy ireo mpampiditra hira eny amoron-dalana ireny fa mijana ho 50 ariary ny sandan'ny fampidirana hira MP3 iray ary mbola maro amin'izao no misafidy izany. MP3 izy dia 50 nday. Dia raha ao anaty hira folo dia tsisy evangelika. Fa ao anaty raha hoe ao anaty hira 20 izy zao dia 10 ohatra ny evangelika. Ao anatin'ity confinement ity dia teo amin'ny eo amin'ny 5 isan'andro. Amin'ny 7 hatramin'ny 2,20.
Na izany aza mihena ny mpanjifa manantona azy ireo manoloana ny raharaham-pirenena izao. Antony voalohany amin'izany ny tsy fahafahana mivoaka ny trano sy ny ora tsy maintsy ajaina. Ho an'ny mpampiditry raha manokana, mifarana amin'ny 12 ora atoandro izany ahafahana manangona ny entana ary miazo ny tokantrano alohan'ny amin'ny 12 ora atoandro. Amin'ny maresaka avy any ivelany ny vokatra izay fihibohana izay hatrany dia mitombo ary mihoatra ny 300 ny tahan'ny herisetra ao an-tokantrano ao Frantsa. Napetraky ny gouvernement araka izany ary nampitomboana ireo fandraisana vonjy maika saingy mbola tsy fantatra hatreto ny fahombiazana izany manoloana io herisetra miamazo laka any an-toerana io. Fanadidina eo amin'ny sary ny France 24. En plus de 4 ans. Tao anatin'ny 4 taona mahery ny aina opa sy vono ary fanolanana ity tovovavy ity. Fijaliana izay aretan'ny vehivavy aman'alina manoloana ireo mpiray trano aminy. De leur conjoint. C'était vraiment très difficile. Et moi, Sarotra ny toedrarà fa ilaiko dia ny aina am-pilaminana amin'ny maha-olombelon-dahy. j'aurais voulu même lui donner la main. Hatramin'ny atombohan'ny confinement, ny tombo ny tahany herisetra ao an-tokantrano. Nampitomboina araka izany ny ireo fandraisana niaran'ny herisetra ahafahana mandray an-tanana ara-potoana ka isan'izany ny any amin'ny toeram-pivarotam-panafody sy ny supermarché. Mifanila amin'ity supermarché ity, misy fikambanana afaka mandray sy mitondra vahaolana ho azy ireo. Ny nina napetraka eo anoloan'ny fidirana izany ahafahan'ireo rehetra milahatra mahita ny tena zava-misy ao anatiny. Qui patientent pour aller faire leurs courses. Il faut quand même Mila rispo an'ireo vehivavy andeha hiantsena ao anatiny, hiala ny filaharana ka anantony. Ekena fa vahoatra ny olona ary tsapana izany, kanefa izay no antony ny anehoanay ny mombanay rehetra sy ny laharana ahafahana miantso anay. donne les coordonnées de notre association. Sarotra ihany koa ny fandraisana tanana ny antso taroby. Ity fomba fiasa ity izay mandray antso mihoatra ny 10 isan'andro, saingy tsy misy miantso intsony hatramin'ny atombohan'ny confinement. On a des dames qui nous expliquent que c'est pas toujours évident de trouver le bon moment. Milaza izy ireo fa sarotra ny miresaka ny manjo azy, ny herisetra mianjady aminy, mametraka fanontaniana sy ny maro hafa eo anilan'ny ankizy. Derrière, donc c'est assez compliqué. Ireo ankizy izay mety resaka amiray ny avy eo. Sarotra ihany koa ny mametraka fitoriana, miankivy araka izany ireo iaran'ny herisetra. Quasi impossible. Misy akamoana hetsika amin'izao fotoana amin'ireo dingana arahana, izay tranga maika ihany no raisina vokatry ny confinement, ohatra ny any amin'ny fitsarana. Raha te sarabady ny vehivavy, tsy maintsy miandra ny fahavitan'ny confinement, ahafahana mikarakara ireo atota taratasy rehetra, na iaona amin'ny mpisolo vava sy ny maro hafa. Voilà, et déposer ce dossier de demande de divorce. Toizana trano ny fifanakalozana, io no etaetan'ireo fikambanana izay efa miomana andray tranga maro aorian'ny confinement. Tapitra ny fampalalam-baovao tamin'ny tian'io ity, ankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, mametraka ny veloma mandra-pitafa ary ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Luxor, le plaisir du confort. Nanulcha no teu ni fampalalam Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.